Malotry ny araba tomboko lasy tomboko vava fa tafaraka aminao am'izao fandarana eto amin'ny AZ télévision izao iarahantsika momba ny ao anatin'ny APMF agence portuaire maritime et fluviale sapana raha-panjakana misahana ny Siranatsambo Siranana sy ny fitaterana ary ny fifambovizana andranomasina sy andranomamy miaraka amintsika am'izao fotoana izao andriamatoa isan'ny Rodin Jean-Claude sy andriamatoa Randriatrimo tsy miankina izay samy tompona andraikitra ambony ao anatin'izany APMF izany totika aminao andriamatoa Rodin Jean-Claude ohatrany ahoana marina le hoe APMF aloha ampahafantaritsika ny mpijery antsika voalohany teny dia miarahaba anareo ato amin'ny AZ télévision zahay amin'ny APMF ny zavatra horesana moa zany anak'le fantanina napetrakinao teo dia momba ny APMF ka manoloana an'izany dia ny APMF moa dia sampandraraha ao anatin'ny ministère ny transport zay misahana ny Siranatsambo, ny sambo, ny fitaterana andranomasina, andranomamy ary ny tantsambo ihany koa. Ka amin'ity androany ity moa zany dia ny tantsambo angamba no resantsika misimisy kokoa satria tao ao dia maromaro ny fitarenana zay misy ary koa ny zavatra tsy ara-dalàna zay tsapa no ireo zay mangataka manao ny azontsika lazaina hoe fisolokiana angamba ka makavola manolona amin'ireny tanoratsika zay tiana tantsambo reny ary koa manao ihany koa inona moa zany dokam-barotra zay tsy marina mba hisariana ny tanora koa hiditra hanao tonga hatramin'izany dokam-barotra tsy marina zany mandeha amin'ny télévision mandeha amin'ny radio mandeha amin'ny affiche eny rehetra eny le izy dia mila arenina ka manoloana n'izay zavatra zay zany dia mahatsiaro tena ny APMF fa manana didy manana andraikitra hanazava ny sain'ny vahoaka ny momba ny atao hoe APMF sy ny asantsambo ka amin'izay zavatra zay zany dia zavatra anankitelo no hazavaina eto dia ny momba ny formation na ny fampiofanana ireo tanora zay ho tantsambo dia ny recrutement ihany koa na ny fakana tanora hiasa any an-tsambo ary ny fomba fahazahoana nyreny livret na passeport na marin reny ka anomboantsika azy angamba momba ny fampiofanana zay omeko ny namako ato ny fitenenana satria izy no tompony andraikitry ny fampiofanana ao amin'ny APMF ka dia omeko ny namako ny fitenenana andriamato tsy miankina ohatrany ahoana ny tena fandehany ny teny teo le hoe misy fanaovana fisolokiana sy ny sisa raha ohatra ka fiofana raha ohatra za zao tianao tantsambo inona no tokony ataoko faly miaraba anareo ato amin'ny AZ radio miaraba ihany koa ny voaka tsirairay zay manatrika an'izao fandarana zao raha ohatra ka tena mieritreritra anao zany hoe anao asa tsambo dia ny zavatra tena tsy maintsy fantatra zany zavatra tsy maintsy eritreretina voalohany dia hoe misy fiofanana tsy maintsy atao tsy ataotao foana io tsy ataotao foana io ny fiofanana dia mitondra ny fahazahoana taratasy ary zay fahazahoana taratasy zay dia voafehana fenitra na voafehana lalàna iraisam-pirenena zay kambanao anatin'izany i Madagasikara manana sekoly manofana an'izany tsika eto manana sekoly manofana an'izany tantsambo zany tsika eto Madagasikara olona zaiko vitsivitsy ngamba izy daholo ireo sekoly ireo mialohan'izay dia tiako tenenina ihany hoe ny sekoly anankiray raha misokatra ka manomana anao fiofanana ahafahana nome taratasy ny olona hiasa eny anaty sambo dia tsy maintsy nahazo ny fankatoavan'ny APMF sy ny ministère ny transport zay ministère piany APMF zay aloha zany zavatra mipetraka voalohany ny fiofanana zay atao io dia tsy maintsy manaraka ilay fenitra iraisam-pirenena zay ny fepetra faharoa raha olona zaiko vitsivitsy hoe izy daholo zany ireo atao hoe toeram-panofanana zay misy eto Madagasikara am'izao afaka manome fanofanana ho an'ny tantsambo dia ny voalohany indrindra aloha zany dia ny ENM ao Mahajanga zay sekoly mpanjakana io sekoly ny fanjakana malagasy zany manomana tantsambo izy zany no atao hoe voalohany ny manaraka an'izay ihany koa dia misy ny INTH zay sekoly mpanjakana ihany koa io manomana misy fanofanana ho an'ny tantsambo ihany koa io dia ny manaraka an'izay dia ny CFOMAR na ny centre de formation maritime zay misy any Mahajanga misy ao Toamasina dia misy ihany koa zany ilay atao hoe Good Samaritan Seamen's Mission olona zaiko tsotsotra kely ny momba anazy ireo ny ENM zany dia afaka manome ny fanofanana rehetra mahakasika ny tantsambo na olo manamboninahitra io momba ny mila na manamboninahitra momba ny atao hoe ny pont na ny marin tsotra na le ataontsika hoe marin subalterne misy fiofanana be dia be ny asana tantsambo misy ireo fiofanana zay tsy maintsy atao alohany andehanany ambony sambo misy ny fiofanana zay tsy maintsy atao ary iverenanao na efa mpiasa tsambo efa ela be ary anao dia miverina ny NM no mahazo ny fankatoavana mampanao zany formation zany ny NTH kosa dia mahakasika ny lakozia
satria mila taratasy manokana zany hoe cuisinier zany rehefa eny ambony sambo ary mariako eto fa formation professionnelle ihany zany hoe formation d'appui zany hoe efa miasa any ambony sambo kely le olona no manao an'ilay fiofanana de mahazo ny taratasy am'zay izy lazana hoe afaka manao chef cuisinier eny ambony sambo zay zany ny NTH manaraka azy eo le niteneko teo ny Sefomar ny Sefomar indray de toeram-panofana vao nisokatra tamin'ny herintaona izy io ary vao atao hoe ny initiation maritime zany hoe karazana fampahafantarana ny olona zay zany dingana fanofanana voalohany zay initiation maritime zay vao zay ihany no nazahoany fankatoavana ho an'ny tatsambo zany hoe olona mieritreritra andeha anao tatsambo lay olona no manao ny fiofanana io mbola misy dingana hafa tsy maintsy arahany rehefa aveo misy fiofanana hafa tsy maintsy ataony ny Good Samaritan Mission Force Humaine kosa de karazana itony toby mpanofanana miankina amin'ny antokom-pinoana zany hoe mission izy io ny azy indray tsy fanofanana hoe azona compétence ngany io lazana azy na hoe prérogative afana manao ny asa fa kosa formation d'appui zany hoe makasika ny fitony raha tenan'ny olona makasika ny fahafantarany olona hoe inona ny droit ny rehefa eny anaty sambo iny zay any no fanofanana ataony zany hoe fanampiana ny tatsambo zany eo amin'ny resaka comportement eo amin'ny resaka conduite ny fitondratena zay mazava azy moa zany fa fanofanana miankina amina tokom-pinoana izy io zay raha fostinina vitsivitsy zany ary toeram-panofanana zay efa manana fankatoavana eto Madagasikara hatreto iverinantsika rehefa aveo ny fisilindreo le sekoly samihafa maromaro ve na tonga ny firoborobony le fisolokina tenen'ny Italie teo mety zay angamba ny azo lazana azy satria tao arinrinany taona 1920 no tena nahitana ka maromaro izy io de nefa ry zareo reo amin'izany fotoana zany tsy hoe manome zavatra information na zavatra mitombina an'le olona fa viranjiabiny any le izy rehefa aveo fitany zavatra mitranga ohatry ny ahoana nataony zareo ohatra hoe mampanao izy visite médicale ohatra de milaza hoe vetivety io de vita io mantsy misy antana tohatra io makany amin'ny hôpitaly misy service maromaro zany no mijery ny olona anankiray anatr'le fipetratakina rehefa international de misy zavatra maromaro mikasika tratra ohatra de fo ny taova rehetra jerena zany rehefa manao visite ny maray anankiray de zay vao mahazo an'le hoe atao hoe certificat d'aptitude raha apta le olona de hoentina aty amin'ny APMF ny vizen'ny APMF am'izay fotoana zay nefa somary betsaka zany milaza ny mahavita an'izay zavatra zay de hanika manjary mirona makany ny ankizy satria any angamba moramora na lafilafo ihany koa fa vetivety de lasa miteraka an'izay fisolokina zay tratranareo lista teo riny betsaka ny ka efa tratra ohatrany ahoana nahitanareo azy zany hoe nahitana azy zany de le sonian'ny dokotera mipetraka ao am'le taratasy zany rehefa ny vérifiena na hoe na marinina tany am'le mpitsabo satria zay efa manana mpitsabo agréé ihany koa misy agrément ihany koa ny fanaovana visite ny maray de agréen'ny APMF reny mpitsabo reny any amin'ny faritra sy eto Antananarivo efa manana liste nireny mpitsabo reny zany zahay dia manao an'le fanamarinana dia lavin'le mpitsabo hoe tsy référence tato aminay io ary tsy sonian'le mpitsabo ato aminay io ka tsy nivoaka be ty de mivoaka zany le fanaovana an'le osika am'izay fotoana zay nitorynareo rehefa aveo tory zahay satria voakitika koa ny sonian'ny lehibenay ny Italie généraly anisan'ny angalarany zalamy zany ka dia normal moa tsy maintsy torina rehefa misy ny fanaovana tsy mety toy nanahoana ny afarany natolotra any amin'ny polisy pirenena le izy moa zany ny olona hita tamin'io fa ny atomikotrika zay mbola tadiavina hatram'izao mbola tsy hita ny atomikotrika fa le olona intermédiaire zany no efa hita any de amin'ny polisy ny fitsarana no manao ny asany amin'le izy rebatora andriatsimo ohatrany ahoana ny fiofanana tsy maintsy arahana ndray teo manko le sekoly fotsiny resatsika fa raha ohatra ka hoe fiofanana anao atao inona avy ny atanatsohatra tsy maintsy arahana ny fiofanana atongavana amin'ny asana tatsambo de mizara anankiroa tsara zany izy teo misy zany le hoe manamboninahitra de misy kosa le hoe maraintsotra na subalterne ny fiofanana manamboninahitra zany de mandeha amina concours national zany hoe misy fifaninanana nationaly atao de miditra any amin'ny NM Mahajanga de manao ny fiofanana misy fiofanana herintaona diplôme farany ambany baccalauréat zany diplôme farany ambany afahana miditra any na baccalauréat squadine io na squadine misy sokajiny samy hafa ihany le izy satria raha ohatra zany hoe ny baccalauréat scientifique zany sy ny technique industrielle no tafiditra manao ny manamboninahitra fa kosa rehefa mpiasa atsambo lay olona rehefa aveo de nabaka inona nanana fefa niasa tany atsambo izy de mahazo manao le concours izy zay zany ny manamboninahitra zay ny subalterne kosa na le hoe olona tsotra miasa eny ambony sambo zany de andehana fianarana anankiroa farafahakeliny no tsy maintsy ataony zany hoe manao an'le hoe initiation maritime izy
zay afaka manao an'io ny NM afaka manao an'io ihany koa moa zany ny CFOMAR inavy ao anatin'izay initiation maritime maromaro fampahafantarana momba ny seranana fampahafantarana momba ny sambo fahafantarana ny vocabulaire na ny voambolana maritime fianarana ny teny anglisy atao hoe fototra anglais fototra ho an'ny asa eny ambony sambo fahafantarana ny fiaimpiainana eny ambony sambo fahafantarana ny fehezan-dalàna vitsivitsy zay fiofanana eo amin'ny roa herinandro eo herinandro ianao zao manamboninahitra tatarao aminay ohatrany ahoana zany ohatra hoe le fiteny eny ambony sambo eny manana ny fomba fiteny manokana zany ny tatsambo ny terme ataoko hoe ny teknika maritime zany de manana ny fiteny manokana raha tsy aka ohatra fotsiny raha miteny hoe gauche zao tsika tetanety na akavia de tsy miteny an'izay ny ambony sambo fa babord ny filazany an'izay akavia zay ohatra fotsiny zany raha miteny zao ny hoe ny ambony sambo hoe raha ny tetanety zany raha ny tetanety miteny hoe cuisine ny any amin'ny any zany miteny hoe galet ny lakozia zay tsy teny fampiasa tetanety zany misy voambolana maromaro zany zay ampahafantarana misy antony manokana ve mahatonga zany hoe nahoana no teny hafa ny ifampiresahany eny ambony sambo eny raha ohatra ka zavatra ohatry zany tsy misy antony manokana fa efa zay ny fiforoana ny teniteny zany de fa anatin'ilay tradition io de zay le izy hoe misy fenitra iraisa-pirenena tsy afaka miteniteny foana ny vocabulaire anao ianao fa tsy maintsy miditra ao anatin'izay le hoe standard international zay de fa zay le voambolana de fa zay no nampiasaina tany hatramin'izay ny base oa veriko nefa ny fahalalana fototra le roa herinandro resahana io fahalalana fototra io fa tsy hoe ny faratapony fiofanana akory de ohatrany ahoana am'izay rehefa vita le initiation raha mavita le initiation zany le olona de rehefa vita zany tsy maintsy mbola misy ihany koa le atao hoe sécurité de base iny zany nisan'ny zavatra ngezany iny ambony sambo hoe sécurité na fiarovana ny ain'ny olombelona fiarovana ny fananana de fiarovana ny tontolo iainana zay no atao hoe sécurité de io ndray zany tsy maintsy ao amin'ny NM no atao zay fiofanana zay roa herinandro ihany koa io fiofanana io resahanao ny momba ny afo sy ny fiarovana sy ny fitandremana mialoha resahanao ny fandaozana sambo raha sanatry loza resahanao ihany koa ny hoe ahoana zany hoe miasa mametraka de ny mialoha ny fiarovana amin'ny loza mety hitranga na inona ny asa ataonao na inona ary rehefa aveo koa de mametraka hoe inona zany responsabilité personnelle ny olona anankiray miohatra amin'ny relations humaines na hoe fifandraisana ny eo ambony sambo zay atao hoe module efatra ngezabe zay zany tsy maintsy ianaranao zay mialohanao andeha eny ambony sambo tsy natao an'ny olona matahotra mihitsy tsy voatery ka mety matahotra any ianao any amin'ny voalohany fa rehefa tonga any ianao de afaka zay tahotra zay misy fomba fahana manala an'izay sa rehefa tafiditra ao anatin'le izy ianao ka tafiaraka amin'ny olona rehefa hitanao hoe mavita ny olona de mavita ianao fa na any amin'ny fiofanana ary de misy olona tena tsy mavita raha ohatra fotsiny hoe asina mitsambikina ao anaty rano avy eny amin'ny avo 3 metatra mbola avoany amin'ny sekoly de efa misy tsy mavita mody fotsiny rehefa aveo mody fotsiny izy de fa tsy azon'ilay certificat misy fotsiny ohatra hoe raha ampiretina ny afo ka asina mamono an'ilay afo izy ao anatina efitra mihidy de misy tena tonga de fa torana de tsy tafiditra ao izy de fa tsy vita n'le zavatra fa rehefa mahita n'le olona mavita ianao de misy mavita fa misy tena vola be raisina koa rehefa aveo be karama be olonareo ko io ihany koa zay isany ihany koa zay akoatran'izay le fiofanana zay ino koa ny tena hoe tena tsy maintsy hoain'ny olona anankiray vao tena mendrika ho manamboninahitra izy ao anatin'ny sambo anankiray na koa izy hoe manamboninahitra le fitanotra zany raha le manamboninahitra le fiofanana korony resako teo zany de manao zay daholo ny rehetrarehetra hoe farafahakeliny tsy maintsy manao zay mbola misy zavatra hafa ary na raha mahakasika ny atao hoe sûreté ohatra na ohatra hoe ny fiadina amin'ny terroriste ny zavatra ohatra zany misy fahalalana fototra tsy maintsy ananan'ny olona tsirairay tsy maintsy ananan'ny olona tsirairay fa ho an'ny manamboninahitra ndray zany mizara anankiroa ihany koa le hoe manamboninahitra misy zany le atao hoe pont na hoe navigateur misy le atao hoe machine na ny hoe officier mécanicien de tsy maintsy mahafehy zay lafin'izay ihany koa izy zany zay no mahatonga le bachelier scientifique na technique industrielle olona mandeha miofana mandritra ny 2 taona zay izy vao tonga manamboninahitra ary mbola manao stage herintaona farafahakeliny eny ambony sambo izy zay vao mahazo le taratasy manamboninahitra zany hoe raha kapoka iray zany ny fepotona lany raha iofanao manamboninahitra ny amin'ny sambo maharitra 4 taona eo atao hoe eo amin'ny 4 taona eo zany satria mila mavita année scolaire na hoe taom-pianarana anankiroa ianao de rehefa aveo ianao mila mavita fiofanana eny ambony sambo 12 volana zay 12 volana tsy vitanao herintaona akory de zay le hoe eo amin'ny 4 taona eo zany ianao no tonga any amin'le hoe
manamboninahitra anao fizo zany tena isan'ny tena tatsambo eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha ny tatsambo efa perinasa mifangaro zany ao daholo na ny ofisier na ny subalterne eo amin'ny 10 latsaka kely io zany am'izao malagasy daholo reo malagasy no resantsika eto ny tatsambo malagasy atao hoe ny atsasany am'ireo de miasa amin'ny sehatra international ny atsasany am'ireo miasa eto manodidina ny Madagasikara sy eto Madagasikara raha miresaka sambo tsika ohatrany ahoana ny tena atao hoe sambo ohatrany ahoana ny tena atao hoe sambo raha miteny hoe sambo satria misy borotry sambo ihany koa ny etson'ny olona azy ny sambo moa zany de mandray roa izy misy ny sambo zay atosika milina misy ny sambo atosikina lamba na voile reo anankiroa de fitaovana anaovana fitaterana andranomasina teo 4 metatra tsy 4 metatra avy ny tena hoe alavany arakaraky ny manomboka aty amin'ny 7 metatra ny anankiray zany eritreretina hoe sambo izy ka hatrany amin'ny 10 metatra na ohatran'izany le pakibongiza be reny eto amintsika zany tokotokony firy ny isan'ny sambo eto amintsika eto raha ohatra ka zay ny ilazana azy sambo ny sambo eto amintsika eto zany araky ny statistika zany de eo amin'ny 900 eo manara-penitra madinika hatramin'ny lehibe ny artisanal sy ny industriel fangaro daholo zay zany hoe ny immatriculé eto Madagasikara zany satria ny sambo rehetra dia tokony immatriculé raha ny tokony izy fantatry ny APMF daholo zany zay ny fantany zany zay ny répertorié aty amintsika aty ohatrany ahoana fanaraha-maso an'ireo ny fanaraha-maso ny sambo de amin'ny alalan'ny visite sy ny recensena zany izy amin'ny toerana rehetra any dia ao koa ny obligation na ina moa zany tsy maintsy anaovan'izy ireo visite na fitsiriana isan-taona ohatra ny visite technique ny tomobile ihany koa de ny APMF no manao an'izay ny sampana ina moa zany ny solitenanay any amin'ny faritra no manao an'izay isaky ny poro tena APMF nareo misy fotoana nareo tena mandeha mampifana mihitsy andreo le mpitondra vedety any amin'ny faritany reny manana tanjona manokana inona tena tanjona nareo am'ireny ny tanjona am'ireny moa zany de le hoe zéro accident zany hoe omena fahaizana sy fahalalana faran'izay azo atao ny mpanamory rehetra mba hahafaly izy ireo mitondra ny sambo tsy misy loza ka ny APMF moa amin'ny atokon-draharaha zay misahana ny tansambo azy dia araky ny le volazantsika teo dia izy no manome fiofanana ihany koa hoan'ireny mpanamory sambo reny misy andreny le loza ny sendra mitranga reny inona mety ho antony mahatonga an'le izy le ara teknika ve sa tsy fahaizan'le mpanamory ve sa inona tena ny antony mahatonga ny loza dia tsy tokana mety anton-javatra samihafa ohatra ny toetrandro ohatra mety tsy zakan'le sambo ny andro amin'ny toerana andalovany de mety mahatonga loza zay mety tsy fitandreman'le élément koa ny équipage ao anatiny mety mahatonga azy koa zay panina teknika ihany koa moa tsy andanina mety mahatonga an'izay zay zany matetika mahatonga an'ireny loza reny fa nareo maharaka tsara ny zava-misy mouvement rehetra ny fihetsiketsehan'ireny sambo reny ambony rahamasina raha ny sambo zay araky le voalazako teo anatin'le statistika reo aloha dia voaramasiny APMF daholo any amin'ny seranatsambo tsirairay inona ny fepetra tsy maintsy hoe ty sambo anankiray ty de afaka mandeha miondrana andranomasina izy satria zao mafeno an'izao fepetra ohatr'izao misy visite atao zany alohan'ny aingana misy ny atao hoe visite de partance zay ataon'ny solitenanay any amin'ny toerana de ireo no mijery hoe manahoana ny appareil de navigation rehetra manahoana ny sambo tsisy loka ve izy ity manahoana ny charge normal ve mifanaraka amin'ny fenitra zay takina de zay no ahafahany manome an'ilay bon de partance zany hoe zay taratasy ahafahan'ny sambo miainga arina mahatonga le hoe mitranga le loza fa betsaka loatra ny entananentiny mihoatra ny araka ny tokony izy reny zany zavatra mety mitranga foana satria hitanao ihany zany tsy lozany zay olona mety manao zay le hoe tafiditra anatin'ny hoe fisolokiana ihany koa zany mety lazainy aty amin'ny APMF hoe 20 tonnes ty entany ity fa ny entana ny ampidiry mety 5 tonnes ohatra raha miverina indroa intelo zay taratasy diso zay de efa misy mihoatra sady ilay entana ny APMF nefa zany mety tsy ho afaka tsy hanana fotoana rehetrarehetra hoe ahafahana andanja ny entana tsirairay zay ampidirin'ny olona ao anatin'lay lakany zany hoe zany ny tafiditra ao anatin'le hoe fisolokiana efa isan'ny misy ihany koa anatin'izay zavatra mety misy zany inona ny ady ataonareo amin'le tsisiny le fisolokiana teneninao teo eny ny ray zany isan'ny ataonay zany de le hoe sensibilisation ianao teniteny le hoe mandeha manao fanofanana de fa tenenina efa resahana tsara mihitsy zany reo mpanamory zay ho fanina zay moa zany ny fanofanana ataonay zany de ho an'ireo efa olona perinasa ihany ny olona efa perinasa ihany no faniny APMF zany hoe ananany fahalalana ambonimbony kokoa makasika an'le hoe aroloza indrindrandrindra de tena ampahafantarina azy mihitsy hoe tsy tokony ataony zany mampidi dozy zany de matetika ihany koa moa zay manao fivoriana zany miaraka amin'ireny olona tompony entana na ny olona mpandefa entana na ny olona tompo-tsambo sensibilisation raha zay miteny mety azo ilazana azy miazaka zany zay manao an'izay miaraka amin'ilay contrôle arak'izay azo atao ny APMF ave miara-miasa amina sehatra hafa akoatra ma APMF azy
Ny APMF dia miaramiasa amin'ny gendarmerie ohatra satria ny anaty port misy ny atao hoe brigade port ihany koa dia amin'ny lafiny infraction amin'ny transport maritime dia miaramiasa amin'izy ireny zahay. Amin'ny fomba ahoana no isiny zay fiaramiasa zay mitranga izy vao miaramiasa nareo sa efa mitranga sy prévention ihany koa zany hoe ohatra hoe amin'ny port anankiray zao ohatra raisitsika ohatra Antsiranana dia ny fidiranao amin'ny port tsy natao hoe ivezivezena ohatran'ny tsena fa misy karazana consigne sy misy karazana fitsipoka tsy maintsy apetraka zany dia ny gendarme no manome tanana anay mampanaja an'izay fipetra zay ao anatin'ny port. Milamina tsara ny fiaramiasa amin'ny gendarme. Milamina tsara. Ny fiofanana le tenentsika teo iny ny fiofanana ve rehefa vita io fiofanana io ohatrany ahoana ny tsinjarana an'le olona indray rehefa avy rehefa hitady asa izy milaza ny taratasy dia samy milamina sa zay zany dia tsara hazava amin'ny rehetrarehetra koa fa ny APMF zany tsy mpanome asa tatsambo tsy mpanome asa tatsambo ny APMF fa manofana manara-maso ny fanofanana dia manome ny taratasy ahafahan'ny olona mandeha miasa fa anjaran'ny olona tsirairay amin'izay no manatona zay kompania mba mety andrin'ny sainy sy ny ohatran'izany ahafahany mandeha mitady asa. Namako moa mbola hanao famelabelarana kely ihany makasika an'izay le hoe recrutement ny fomba fidirana ny tatsambo zay rehefa avy eo fa tsy asan'ny APMF zany ny fanomezana asa ny tatsambo. Zay zany tena tsara apetraka mazava tsara. Mpiasa-panjakana mampiasa ny APMF. Ny APMF zany dia agence epika zany ny APMF. Epika zany hoe tsy tena autorité tsy tena hoe fanjakana 100 isan-jato zay mpiasa ao. Misy mpiasa-panjakana ao anatiny eo fa tsy mpiasa-panjakana daholo 100 isan-jato zahay eo amin'ny APMF. Rehefa Rotin Jacques Claude ohatrany ahoana le recrutement le fandraisana le mpiasa zany. Mpiasa ho tatsambo io tatsambo momba ny tatsambo dia mizara anaky telo izy io. Ny sambo anankiray moa zany tsy maintsy misy tompony dia ny tompony no mametraka ny élément ao anatin'ny sambony ireny zany dia anaisany instance anankiray mialatsina amin'le teny baiko mifangaro hoe mandray zany ny mpiasa zay asa amin'le sambo dia misy koa ny atao hoe bureau de placement. Ny bureau de placement koa zany dia antokondraha anankiray zay mifandray amina tompontsambo ary efa misy laminasa mipetraka zany amin'zareo hoe zareo no mitady ny tantsambo ho alefa amin'ilay sambo dia amin'ny alalan'ireny ihany koa zany ahafana mitady asa ihany koa. Dia misy le anankiray fahatelo atao hoe amin'ny teny baiko hoe freelance zany hoe le tantsambo mihitsy no manana relation amina commandana sambo na tompo sambo ana nivelany ohatra dia zareo no manafatra azy direct ohatrohatran'izay zany ny endrika asehoany ny fitadiavana asa amin'ny sambo fa tsy ny APMF no zay misy ihany fahadiso pijery araka ny tenen'ny namako teo hoe ny APMF no matetika lazainy olona manome asa ny sambo tsy atompoko zay na tonga le fisolokina na diso an'le fisolokina mamo zay na le olona misoloky koa milaza mahita nefa reo point telo reo ihany no afaka ahitana ny asa any an-tsambo. Ny farany teo firy nisan'ny olona tratra tamin'le hoe fisolokina nisy ka 3 zao tany Majunga 3 akoatra ny teto Antananarivo telo efatra teo ngamba nitanay teto Antananarivo very vola be ohatriny le olona manao azy am'zay araka fitataran'ny zareo dia misy azohoany zareo hatrany amin'ny 1,5 million isan'olona reny olona reny franc 1,5 million FMG zany zany hoe tonga ny ampelatana nantaratasy le tenendrareo sa le dingana rana fosika dia voaray dia fa amin'ny farany amin'izay tsisy kay le sady fosika le izy mo le fanofanana zay ampanantenainy tsisy akory tsisy zany hoe ny olona mivoaka avy amin'ny fiofanana nataony APMF zany dia tena azo antoka hoe olona tena hoe tatsambo tena ara-dalàna. Ya zay moa ny tena tanjona zany hoe matoa le olona tonga amin'le asa matatsambo ka manana an'le taratasy dia nandalo tamin'ny lalana ara-dalàna izy zany hoe nanomboka tany amin'ny visite médicale nataony ny fiofanana nataony dia mahazo taratasy ara-dalàna matatsambo azy izy ahafahany mandeha mitady asa. Raha mandeha ny tatsambo anankiray mandeha makany amin'ny firenekafa afriny izy miverina avy any arakaraka miovaova izy io misy zany ny kompania 3 volana 4 volana ny olona rey dia efa apodiny misy 9 volana 10 volana tamin'ny andro taloha ny mety mbola nisy zany hoe 12 14 volana ohatra tamin'ny andronay mbola tany amin'ny voalohany fa taty aoriana zany tsy misy tsony satria le fenitra iraisam-pirenena dia mametraka hoe 12 volana raha ela indrindra tsy maintsy miverina any amin'ny vady aman-janaka tsy maintsy miverina tsy maintsy mandeha congé le olona fa tiarina zany eo amin'ny 9 volana 10 volana 20 volana dia mody ny tatsambo am'izao. Mahafinaritra ny tatsambo fiainana tatsambo mahafinaritra eny arakaraka ny olona io fa mila olona natao an'ilay asa zany natao an'ilay asa zay mila olona natao an'ilay asa tao anatin'izay fotoana maro be niasanao na tatsambo anao zay fa nisy zavatra loza ve sanatria tsy eo tataro aminay hoe saika loza ngamba natao hoe nisy fa ny tena hoe loza efa tena loza ngamba tsy dia mbola tena niaina tena hoe loza fa ny saika loza ny incendie ohatra efa nisy zany ny efa miomana efa hoe andao sambo
efa tena hoe holozany ty holozana efa niainana zany fa ny tena hoe loza mbola za manokana tsy tena mbola niaina hoe tena loza tena hoe loza tale ohatrany ahoana le raha sendra misy loza aty amintsika aty amin'ny faritra masiny Madagasikara inona tena antony tena hoe hoe na fanadidina nataonareo zany hoe tena zao marina rehefa no adiadina matetika moa izy latsaka any ambamby any le sambo de tsy hita tsony rehefa avy eo fa rehefa hoe mavesatra letana sy ny sisa fa ho anareo tena hoe teknisiana malala an'le izy inona tena antony mahatonga leto amintsika satria misy manamboatra botry any amin'ny sisisiny Madagasikara any izy de mandihy izy rehefa avy eo mampiasa moteur ampiasainy rehefa avy eo inona tena antony mahatonga le loza ny loza moa efa ndresantsika teo efa sorontsika manko le hoe fanofana nataonareo fa hoe mitranga loza anankiray de manadiady nareo de inona mahatonga ny de matetika mahatonga ny loza moa efa ndresantsika teo araka voalaza teo hoe mety antony sambihafa toetrandro ohatra zay tsy zakan'le sambo natonga azy niletika vadika izy na koa hoe fahadisoana familiana amin'le mpanamory anankiray zay na koa hoe entana mavesatra loatra ray am'ireo zany na ensemble an'ireo événement reo no mety mahatonga ny accident anankiray fa tsy misy hoe ho avy ny orana ho avy ratsy ny andro de misy mpandeha hoe zay vononandefa hoe zay raha ohatra ka mazotonareo ka amin'ny lafiny toetrandro rey zahay fa miprevoir météo mizara météo zahay isan'andro ho an'ny tatsambo rehetra ka am'izay fotoan'zay efa samy maka ny disposition fanaraka amin'iny ny sambo satria ny météo anankiray mety tsy zakany sambo kely efa zakany sambo lehibe de sambo lehibe zany afaka mandeha fa reto tsy maintsy mijanona misy hoe tena tsisy afaka mandeha daholo amin'ireny fotoana cyclone reny ohatra amina fitondrana entana andranomamy na andranomasina misy karazana lalina tsy maintsy ajaina ve misy poids zany izy io de misy eo amin'ny alalan'ny alalina araka le voalaza teo zany hoe ny poids ohatra raisitsika ohatra hoe roapolo tonne i roapolo tonne io rehefa asina roapolo tonne ny sambo anankiray dia miamidina atreto amina tsipoka anankiray zay efa mipetraka amin'le sambo zany de raha ohatra zany mihoatra n'iny le miletika dikan'izay mihoatra ny roapolo tonne io de ohatrohatran'izay zany ny fomba fijery azy misy alalina zany araka voalazanao tokoa misy alalina zay tsy maintsy jerena amin'ny vesatra hoentin'ny sambo ray ankoatran'izay fanaramaso tsy maintsy tanterahana alohany andehanana le sambo akoatran'ny hoe fijerenany ny appareil de navigation moa filaza azy hoe mandeha tsara daholo ve ny radar ny sondeur ny ina moa zany VHF sy ny karazany ao anatin'ny sambo tsy maintsy jerena iny alohan'ny izy ainga de jerena koa ny nombre ny tansambo ao anatiny hoe ao anatin'le minimum de sécurité ve ny isan'ny olona ato de tsy maintsy jerena ihany koa zany ny momba ny faripahaizan'ilay mpitondran'ilay sambo raha ohatra mbola tsy hita teo aloha zay rehetrarehetra zany mila jerena amin'ny lafiny ary le arloza ohatrany aonandray le arloza loatra ny fitaovana ilaina jerena daholo reny misy ny gilet ao misy ny bouée couronne ny filaza azy misy ny atao hoe canot de sauvetage tsy maintsy jerena reny raha tradoza zany any ampandehanana amin'ny alalan'ny toetrandro zay miforona tampoka eny an-dalana eny inona daholo ny fitaovana hoentinareo miaro tena am'izay zavatra zay tsy maintsy vono anaty sambo daholo zay misy teknika tsy maintsy arahana vera sanatria hoe io tokoa mandeha ny sambo anankiray ny ala taty atanety izy taty amin'ny morotsiraka izy tsara ny andro tonga de re avontery izy misy fiforonana andro ratsy inona tokony ataon'zareo amin'ny mahateknisiana mampanamory ao anatiny ao inona tsy maintsy ataon'zareo voalohany mamono moteur sa manao inona sa tsaiko ny mamono moteur ny tena loza voalohany indrindra raha sanatria ka maty ny moteur anao ao anatin'ny andro ratsy de zay ny fiavian'ny loza voalohany indrindra ary zay manamafy le tenen'le namako telo hoe ny panina teknika zany de isan'ny mahadobo sambo tsy ny amono moteur mihitsy zany no atao fa manena ny alira azo atao arakaraka ny rivotra sy ny vagy zany ahena ny fandehanan'ny sambo fa efa misy atao hoe manœuvre en temps de cyclone ny filaza azy efa misy fomba finavigena manokana zany rehefa ratsy ny andro na rehefa mihetsika ny rano manomboka amin'ny sambo kelikely io ka hatrany amin'ny sambo lehibe zany de tokony mahay an'izay de efa ianaran'ny olona navigateur zany ampianarana ny olona mitondra vedety reny hoe raha ohatrohatran'izao ny paozin'ny ranomasina sy ny rivotra de ohatran'izao ny tokony fitondranana n'ity zavatra ity zany teknika manokana ao anatin'le aroloza resahanao ny resaka n'le loza tsika teo ino moa zany tena andraikitry ny APMF raha sendra misy loza miseo andranomasina na sambo gasy io na sambo vahiny mandalo ty ambony faridranomasina Madagasikara inona tena andraikitry ny APMF ny andraikitry ny APMF voalohany indrindra zany raha vao misy accident de ny voalohany indrindra aloha de hoe ny famonjena misy fifanarahana raisam-pirenena le hoe SAR zay ny hoe search and rescue zany hoe recherche et sauvetage en mer zay isan'ny nanao sonian'izay fifanarahana zay Madagasikara de manana faridranomasina endreketany Madagasikara zany amin'ny famonjena ny ain'ny olona
raha vao misy hoe misy loza mitranga ry de manao zay moyen rehetrarehetra anana ny APMF sy ny hoe fiaraha-miasa am'izay entité na sambo manodidina rehetrarehetra miezaka mandamina zany na miezaka micoordonner ny azo ilazana azy ny amonjena ny ain'ny olona de manaraka an'izay moa ny fiarovana ny tontolo iainana zany ndraiky ny voalohany rehefa avy eo am'izay de tsy maintsy manao ny APMF zany le hoe enquête aux accidents nautiques zany hoe tsy maintsy manao le fanadiadinan'ny trangana loza zany ny APMF zay ihany koa zany de obligation avy eo anatina convention internationale ihany koa zay tsy maintsy manao an'izay fanadiadina zay de ny ety afara moa zany le manao an'le tatitra zay isan'ny tatitra makany amin'ny fikambanam-be raisam-pirenena misahana ny ranomasina raha bangora zany de zay no andraikitry ny APMF amin'ny trangana loza na sambo malagasy io na sambo vahiny fa rehefa ao anatin'ny faritra ranomasina endreketan'ny ministèran'ny fitaterantsika io zany de zay ny isan'ny andraikitry ny APMF raha ohatra ka faridramasina zay tokoa ny tenenina ohatrany ahoana le faridramasina itenenina hoe atreto faridramasina Madagasikara misy lalàna iraisam-pirenena koa milaza misy fifanarahana iraisam-pirenena mihitsy mametraka an'izay ia misy firarahana misy lalàna iraisam-pirenena voafaritra le izy anatin'ny carte fa eto tsy sarotra amiko ny anaon'le faritra eto fa misy faritra voafetra le izy de misy ihany koa moa ny fiaraha-miasa azo atao amin'ny firenen-kafa zany arakaraky ny zavatra mitranga le matoro tan Jean-Claude ny am'le fanaovana karazana fisolokiana teo iny raha le fisolokiana no resahana nahoana moa zany no ataontsika hoe mahatonga an'le hoe fantatra mazava tsara misy ny APMF manana ny sampany nareo era Madagasikara nahoana tsy tonga manatona anareo amin'ny vantana le olona fa voriboriby aty ambadimbadika aty am'le resaka fanaovana risorisy ny sisa le izy moa zany antony roa angamba no amaliko an'izay fantaniana zay ny antony voalohany dia ny fisolokiana moa zany de efa hevitra hoentin'olon-dratsy izy io zany hoe amin'ny lafin'ny tantsambo zany de milaza mahavita n'le dossier aingana izy ary tonga hatramin'ny hoe mahita asa ho an'le olona ny hoe raviravezany zany le olona am'izay fotoan'izay zany ho an'izay olona ataontsika hoe asa marisotranlosana ve sa ohatrany ahoana de tafiditra n'iny izy de mandoa volana am'le olona ny lafiny ray faharoa zay zavatra nisy dia nisy fotoana zahay teo amin'ny farafaran'ny volana teo nanana pénurie na stockna livré avy amin'ny imprimerie nationale zany raha intsika nisy fotoana io mahita ao amin'ny imprimerie nationale de nisy rupture de stock zany zahay de somary nanano sarotra ny géreny iny satria betsaka ny fangatana par rapport amin'ny ananana natao anatiny dia zay zavatra zay koa nararaotiny ny tany velany hoe tsy misy livré ao kanefa zahay mahita nefa lainga be le izy fa mandeha par numéro de série io miangavana amin'ny imprimerie ny APMF ihany no afaka makan'io any de izay zany araraotiny sasany anaovany fisolokiana am'ireny olona reny zany hoe ninina zavatra atao tsy tokony tafavoaka mihitsy fikarakarana ny ambadimbadika any tsy tokony akoatra ny fidirana any amin'ny APMF tsy tokony ao ihany lala tokana amin'ny APMF zany raha mitady ny atao hoe livre maritime efa miresaka an'izay any sika maranantsika azy ohatrany ahoana ny tena hoe matianina amin'ny sambo ny olona anankiray ny atao hoe matianina zany raha fezina de zay le hoe olona professionnel de ny olona professionnel anankiray zany raha eny ambony sambo ny voalohany indrindra aloha de hoe manana ny expérience izy zany hoe olona efa tena niasa tao anaty sambo izy zay niasa tao anaty sambo zay de nengetany hoe olona nanana fiofanana farafahakeliny izy ary rehefa vy zany de manana ny taratasy mahatatsambo azy izy de eto ano araroatra kely zany anamafy an'izay le hoe fananana ny taratasy mahatantsambo ny fananana ny taratasy mahatatsambo na hoe livre professionnel de marin na hoe passeport de marin koa ny filaza azy io zany de ny APMF irery ihany no manome ny taratasy io amina lalana misy lalàna velona mametrapetraka an'izy io moa hoe zao daholo ny zavatra tokony atao tafiditra ao ny fiofanana tafiditra ao ny toe-pahasalamana zay tsy maintsy anananao taratasy manokana de misy atota taratasy vitsivitsy zay tsy maintsy entinao amin'ny APMF ny toeram-panofananareo reny teneniko teo reo zany tsy misy manome livre professionnel de marin ary raha ny tokony izy tsy mikarakara an'izany fa anjaran'le tatsambo sy ny APMF zany zay de manana zay taratasy zay le olona manana an'le taratasy ara-dalàna zay le olona atao hoe matianina ny hoe professionnel zay zany hoe ankoatran'izay tsy izy raha fa tsy zay de tsy izy ty zany zao ohatra hoe zahako mandeha mitondra taratasy no demande any amin'ny sambo anankiray trasato tsy azo raisina ako ho raisiny ianao fa tsy maintsy andalo an'le etape ianao hoe tsy maintsy mandalo ary hoe mandalo ianao makany amin'ny APMF ianao anao angataka an'le taratasy aloha ianao eto misy lafiny anankiroa teneniko tariany voalohany misy le olona tonga de afaka mandeha miditra miasa eny ambony sambo izy aloha fa tsy maintsy manana an'le taratasy ara-dalàna nandalo tany amin'ny APMF izy vao afaka miakatra miasa eny ambony sambo rehefa avy eo zany tsy maintsy iverina izy anao fiofanana
tsy azo hidivirana mihitsy ny APMF sy azo hidivirana ny APMF zany raha hiasa anaty sambo ianao ny anapiny Andriamato Rodin zay ny anapiko an'izay zany dia manamafy an'le hoe mba ialana amin'le fisolokiana sy ny karazany zany a dia ny APMF ihany no tokony antonony tanora na ny olona te hiasa an-tsambo raha hikarakara taratasy ianao miteny tanora firy taona ka hatramin'ny firy taona no tokony miasa amin'ny sambo miasa amin'ny sambo zany manomboka amin'ny 40 taona 40 taona efa afaka miasa amin'ny sambo afaka miasa amin'ny sambo zay inona no ataony amin'izany raha ohatra ka hoe miditra any ina milaza azy kadenga mba filaza azy novice ya dia hatramin'ny firy taona ny retraité amin'ny maray zany any vehivavy hatreto 50 taona lehilahy 50 saingy ho an'ny officier zany afaka misy dérogation omena azy ihany raha ohatra ka mbola salama rabatana izy ary afaka manohy zay ka araka le teniko teo zany dia hoe tsy tokony haka information na ampikarakara olona ny tanora fa makany amin'ny APMF fa izy irery ihany no afaka manome azy ireo ny information marina toerana misy ny APMF eto amintsika amitsika zany eto Antananarivo HLRB akaiky ny visite technique dia Toliary direction régionale ray any amin'ny port 7 zany zany lazako azy 7 sy rarana eto amintsika ny total be fa efatra am'ireo ihany no manao fifamoivoizana international zany 7 afaka manao zany avokoa misy fotoana ve fotoana anaovanareo le hoe fandraisana piasa ohatra zany ohatra ny disondray am'zany satria tsy mandray piasa nareo fikarakarana taratasy ho an'le olona hiditra ho tatsambo misy fotoana ve izy io sa rapitso ny olona afaka makany raha afaka pitso mahita ny fandarakany le olona dia mahazo an'ilay inona daholo ny zavatra ilaina inona daholo ny taratasy mila foronina eny amin'ny bureau-ny APMF afaka manome an'izay dia mikarakara izy dia ateriny eo na ateriny direct aty amin'ny Foibe aty Antananarivo le izy mba ho traitena zany fa fotoana ao anatin'ny idirana ny fiofanana no mety samy manany azy ny idirana amin'ny fiofanana samy manany azy misy ny olona zany hoe mahita azy izy aloha dia karakarainy ny taratasy ny azo ny livreny dia mandeha miasa any izy aloha dia rehefa avy eo izy afaka miverina mandao n'le fiofanana ihany fa ny tsara marina zany dia hoe le mandeha any amin'ny international zany dia tsy maintsy mahavita fiofanana zay vao afaka mandeha any amin'ny international fa le olona mandeha miakatra eny ambony sambo tsy navita fiofanana dia eto amin'ny national ihany zay misy ary enimbolana ihany ny farafabeny dia tsy maintsy midina izy manao taratasy miasa enimbolana izy dia afaka miverina dia miofana ndray makan'le atao hoe sécurité de base le nazavaina teo izay ihany koa no entina amaranana zao fandarana niarana tamin'ny APMF zao na agence portuaire maritime et fluviale sapana raha-panjakana misahana ny seranana sy ny fifamoivoizana andranomasina sy andranomamy niarana tamin'ny Andriamato Isandro Rotin Jean-Claude sy Randriatrimo tsy miankina samy tompona andraikitra ao anatin' zany APMF izany makasirika anao tompo plasy tompo vavy nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao aminy manaraka indray veloma tompoko